Miarahaba ny vahoakan'ny Toamasina sy ny manodidina. Tonga eto ny tenako avy ao amin'ny association Jeune Miary avy any Antsirabe zay hitondra tolotra ho antsika eto Tamatavy sy ny manodidina. Misy formation zay ho karakarainay ato amin'ny école David John Tamatavy, dia ny formation crochet peloty en raffia zay mandritra ny 5 jours manomboka ny lasinainy 25 août hatramin'ny 29 août ho avy zao. Ny fiofanana dia izahay daholo ny miantoka ny peloty sy ny raffia anaovana pratique. 30 000 ariary ny frais de formation telo alina ary mandritra ny 5 jours ny mianatra, sy misy vola aloha sony ankoatrin'io telo alina ariary io fa izahay daholo miantoka ny fitaovana. Ny vy crochet ihany nareo no mividy ho an'izay mbola sy manana, efa misy ato aminay 3 arivo. Garantie tanteraka ny fiofanana satria ny sary zay hitasika amin'ny télé dia sary zavatra efa vitan'ny mpiofana tao Majunga nandritra ny fiofanana. Ko raha maniry ianao te hahay ohatran'izao hitasika amin'ny sary zao dia tongava manaraka ny formation satria tena garantie tanteraka ilay izy. Misy ihany koa ny formation zay ho karakaraina satria efa mandalo eto Tamatavy ihany izahay dia manome fahafahampo anareo hatrany. Misy ny formation gratuit zay anampina ny formation crochet io, ny maikopy sy onglerie, ary misy ny pâtisserie de base spécial fast food viennoiserie, ary ny astuce madinidinika mahakasika an'izay formation pâtisserie de base zay. Ny maikopy sy ny onglerie dia misy daty anakiroa, dia ny zoma 29 août avy zao sy ny sabosy 29 août. Gratuit izy ny formation fa vidina polycopy sy attestation ihany no aloha amreo, dia ny maikopy 2 alina ariary ny vidina polycopy sy ny attestation, manomboka amin'ny zoma 8h à 13h ny maikopy ary 13h à 16h ny onglerie, dia sabosy 8h à 13h ny maikopy ary 13h à 16h ny onglerie. Ny sabosy ihany koa dia misy ny pâtisserie de base ny 13h à 8h à 16h ny date de ny oran'ny formation, telo alina ny vidina polycopy sy ny attestation. Efa izahay daholo moa miantoka ny fitaovana anaovana pratique amin'ny fotoana io zay mandritra ny fiofanana hatramin'ny ingrédient, fa ireo vidina polycopy ihany no alohan'ny mpiofana. Raha mahaliana anao zay dia tongava misoratra anarana satria efa misokatra ao amin'ny école David John Tamatavy eo amin'ny vavahady amin'ny sale eo zay mandre an'ilay anarana ary voafetra ny toerana. Ny lahara tarbizy azahoananay dia 038 58 836 65, 038 58 836 65, na miditra ao amin'ny pagenay association Jeune Miary, dia misy mamaly anao ao amin'ny page. Mariana moa zany fa ny formation dia garantie tanteraka mandritra ny fiofanana, ary mandalo izahay no eto Tamatavy fa rehefa vita ny eto dia mikisaka ho any Diego André ny tenanay, fa efa vita ny tao Majunga dia anjarasika eto Tamatavy zany zao ka araroty ary ny fotoana fa mandalo ihany izahay mankasitraka tompoko nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany.